Araka ny fotoanan'ny fanomezana tompoko lasy tompoko vavy tafaraka eto indray tsika amin'ity takariva ity manolotra ny arahaba ary asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany nazahoana akony tamin'ity andro androany ity ny toy ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo eny tanteran'izy ireo moa zany entina hitakina ny tombontsoan'izy ireo akoatra izay ny fanovanany prime ministre feo mandeha izany kanefa dia nazahoana akony ihany koa entina aminao ny sehatra sosialy tsy adino mitondra izany amitsika amin'ity takariva ity niakatra fampanoavana tamin'ity androandroany ity ary Iberija moa ilay mpitarika ny fihetsiketsehan'ny mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo izay voasambotra tamin'ny andron'ny omaly ny zavanisy teny amin'ny fitsarana nosy no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana voalohany ity. Nampidirina ponjavonjo maika eny tsy afay Iberija mpitarika amin'ny fihetsiketsehan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo io ny fanapa-kevitra ndraisim-pitsara tao aorian'ny fianoana azy teny amin'ny fampanoavana nosy. Maraina teo no nanantanterahana amin'ny fianoana azy ary nisy nietsika notanterahan'ny mpianatra ho fanoherana ny fisamborana sy ny fanenjehana ara-pitsarana amin'ny Iberija. Tsy marina reny zavatra kozina anaty gazety reny, tsisy marina reny le hoe lehibe ny Jolay tsy haiko be dia be moko zavatra nahely ny fitoram-panjakana amin'le izy raha Jolay nge zany izahay dia Jolay nge zany le nanohana anazy Jolay zany nanohan'ny président Ierana Janoromampiana Jolay zany zay le niraisiny andriamatoa prime ministre tamin'ny tany Mahazoarivo ngambany tsy marina kosa aloha zany. Satria zavatra mipetraka dia hoe sy natatry loatra dia hoe mitolona ianareo a dia nisy tasy mifanarahana tamin'ny fanafanjakana dia rehefa avy eo asiana rongony izany mbola tsy mifanaraka amin'izany tsy zany mihitsy mifanarahana hoe fa ahoana no mivadika ohatrany zay ngamba. Fihetsiketsehana tsy nahazoana lalana, fanakorontanana filaminam-bahoaka, fitazonana rongony, ireo no anisan'ny fanenjehana hitazonana ny fitsarana ny Iberija. Ny mpisolo vava Maître Willy Razafinjatovo izay nilaza fa tsy mitombona ny fanenjehana. Ny avocat dia mbola mitazona ny hoe secret d'instruction hoe pour le moment fa na izany na tsy izany dia fantatsika fa hoe misy an'izao le zavatra atao dia tsy koa fa dia nareo ihany namoaka ary fantatay koa hoe misy an'izany resaka rongony izany efa ny voa tsy fokarongony tsy misolo fotoana. Raha ny zavanisy tena nisy androany dia no hamafisina ny fiambenana manodidina ny lapan'ny fitsarana nosy. Mariana fa ny 5 Janoary ho avy izao no hanantanterahana ny fitsarana amin'ny Iberija.